Anio alahady faraka amby 20 Jolay taona 420. Alahady fahavalo manaraka ny Trinité. Alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Fandaharana iombonana avy amin'ny sampana laika foibe no iarahantsika anio. Ibanjinana ny loha hevitra hoe miara mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Iza no any an-danitra ary tsy misy etỳ ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia nakaiky n'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao. Amen. Iombona mivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay masina indrindro, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, fa tsy misy irinay tahaka anao. Vantolampony fonay sy anjaranay tokoa ianao Andriamanitra. Misaotra anao izahay no izao alahady
natokanay hitondranam-bavaka ny sampana vondrona fototra laika manerana ny sahana ny FJKM izao. Ho akaikinao tokoa ry tompo no mahatsara anay, koa omeo anay ny fanahinao masina mba hitarika anay. Raisy fahatolotray anao ny aja sy ny voninahitra sady mendrika ho anao indrindra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitsangana isika hanao ny hira efa voalahatra ary tsy hipetraka isika raha tsy efa vita ny vavaka. Tsangana isika. Mesagana bandeana risatu vubalala manatuna nipamunzi avelani sisabu. Yara ivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay amin'izao fotoana izay ahafahanay ankizy tanora mandray ny teninao izao. Mangataka amin'ny fanahinao masina mba hiasa aminay tsirairay avy ka hiaina anay sy ankatoavinay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny soratra masina ho an'ny ankizy sy ny tanora anio dia izay ho hitantsika ao amin'ny boky ny Mika. Izany boky ny Mika izany dia ao aorianan'ny boky ny Jona dia ao alohan'ny boky ny Naoma. Hita ve? Rehefa hita dia ho jerentsika ny Mika 4:15 tapany farany. Mika 4:15 tapany farany. Manomboka eo amin'ilay hoe fa isika kosa. Andehary ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa isika kosa dia andeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamantsika mandrakizay toria. Mika 4:15 tapany farany. Ahoana moa ankizy tanora izany hoe mandeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra mandrakizay toria izany? Izany hoe mandeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra mandrakizay toria izany dia reto misy zavatra anankitelo ahafahantsika mandeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitsika mandrakizay toria. Voalohany izaho mandeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra mandrakizay toria izany dia manompo an'Andriamanitra irery sady mivavaka aminy. Izany hoe tsy manompo sampy izany. Dia ny faharoa manaraka ny teniny irery ihany. Teniny irery ihany no iainana. Dia ny fahatelo manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny eo amin'ny fiainany. Averiko ilay izy zavatra anankitelo resantsika teo. Izany hoe mandeha amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra mandrakizay toria izany voalohany manompo an'Andriamanitra irery ihany sady mivavaka aminy. Faharoa manaraka ny teniny irery ihany. Ary fahatelo manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny. Dia isika ankizy tanora ve vonona andeha hanaraka ny Jehovahandriamanitsika mandrakizay toria koa? Eny ary. Raha vonona isika dia andeha isika hitsangana hiaraka merina ilay andiny soratra masina teo. Fa ny anaovantsika azy dia voalohany ny ankizy tanora lehilahy rehetra no amerina ilay andiny soratra masina teo. Avy eo ny ankizy tanora vehivavy rehetra. Aiza moa misy ilay andiny soratra masina? Izay mihitsy. Andehary ny ankizy tanora lehilahy rehetra amerina izay andiny soratra masina izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa isika kosa dia amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitsika mandrakizay toria. Amen. Andeha indray ary ny ankizy tanora vehivavy rehetra amerina izay andiny soratra masina izay mafy be no le teo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitsika mandrakizay toria. Amen.
tsika rehetra raha iaraka amerina azy dia andao hoe mba tsy vakiantsika tsony fa averintsika tsy mijery baiboly tsony ary amin'ny anaran'i Jesosy fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay toria. Mika 4:4 andiny 5 tapany farany. Iara ivavaka ary sika. Jesosy malalo izany tokoa ny teninay ankizy tanora andeha amin'ny anaranao mandrakizay toria izahay. Fanainao masina ane anamarina izany teninay izany eo amin'ny fiainanay isan'andro amin'ny anaranao Jesosy. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindro, misaotra anao izahay fa tonga amin'ny fotoana andrenesana ny teny sy ny hafatrao. Mangataka ny fanainao masina ry izahay mba hameno anay tsirairay avy. Ampahirezy Tompo ireo mpanomponao na ny hamaky ny teny na ny hitondra ny hafatrao ka ho tonga hinanavao anay izany. Ireo vahoakanao anie ho mpiano-pakatoa anaiky ny antsonao hitory sy hizara ny fitiavanao. Ekeo Tompo izany vavaka izany fa teo vavolombelona miara-dalana aminao izahay fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iaraka hamaky sy hihaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Mika 4 andiny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita teo vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao no tonga any parany. Ny tendrombohitra misy ny trano Jehovah dia ahorina eo tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy noho ny havoana, ary ny firenena hitanjozotra akany. Eny, maro ny jetilisa no hiainga kanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitra Jehovah ho any tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika amin'ny atoriny. Fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerusalema ny tenin'i Jehovah. Ary tsara ny adiny firenena maro izy ka hapiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra, dia anefi ny saba no fangady ireny ary ny lefy no fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony. Fa samy mipetraka any ambany voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsy isana taitra azy, fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay toria. Amin'izany andro izany ho Jehovah no anangonako ny mandringy sy amoriko izay noroahana mba amin'izay napahoriko, ary ny mandringy no apetrako ho sisa, ary izay noroahana lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah njaka aminy ao tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay.
Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka. Luka toko 7 andino fa 7:50 ka hatramin'ny 2:20. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 20 andino voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao n'aiza n'aiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy ny amboalo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa manaraha fa hoy kosa izy Tompoko aoka ao alohany dia andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa Tompoko anaraka anao ihany aho fa aoka ao aloha andehanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarina ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy tanono sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy dia ilay menarana ela ny devoly sy Satana izany ka namatotra azy arivo taona dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy tanono ka nanidy izany. Dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy amitahany amin'ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro ao ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanainy izay notampahiny-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo alohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Amen. Amen.
mbola tononina aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ara-baina indrindra ianareo mpikambana ao anatin'ny vondrona fototra laika eto amin'ity fitandremana ity tarian'ny birao ao anatin'izany sampana izany. Fa manonona ny fiarabana koa amin'ny sampana mpanazava stily izay mifanojo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra azahoana mametraka ireo komiti-pivondronana amin'ny andraikiny araka ny fomba ny fiangonana eo anivon'ny sodaparitany amin'ity fotoana ity ho aminareo aneny tompo. Ny filazantsara ka ny Luka 7:7-20 hatramin'ny 2:20 no iombonantsika mandritra izao fotoana izao ry havana. Luka 7:7-20 hatramin'ny 2:20. Mamarana ny 7 izay arahantsika tsara de lava anjiny ny 2:20 fa misy tantara voatetitetika maromaro ao. Manomboka azy dia ny fanirahana ny 12 eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Aorin'izay dia ny fisalasalan'i Heroda ny amin'ny Jesosy Kristy. Ilazany hoe tsy efa nitapahako moa ny lohan'ny Jaona mpanao batisa fa izandray izany mbola manao zavatra mahagaga izany. Manaraka ao dia ny namokisana ny olona tsy omby 5,000. Rehefa avy eo dia ny fiovantare tao an-tendrombohitra. Nanambara koa i Jesosy atao anatin'ny 7 indroa mietaona ny amin'ny tsy maintsy hiaretany ny fijaliana ny fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana nefa koa efa nambarany sahady ny hitsanganany amin'ny maty. Fa ao anatin'izany zavatra mifamafao zany ny fahombiazana ny mahagaga ny filazana ny tsy maintsy hiaretana dia misy ny fiantsony Jesosy olona anaraka azy. Anisan'izany ny eto amin'ity farany 7 ity. Jesosy miantsolona hanaraka azy. Fampianarana anankitelo no atolotry Jesosy ny fiangonana amin'izany atao hoe fiantsona anaraka azy zany. Olona anankitelo samihafa no hitondran'ny tompo fampianarana. Raha mamaky ny soratra masina sika dia ireto no miverina fa hoy Jesosy taminy eo amin'ny andiny 9:50, ny andiny 9 ary ny andiny 12. Hitantsika koa ny kianteny hoe koa ireo raha tambatra dia milaza fa samy nantsony Jesosy anaraka azy avokoa na ny voalohany izay tsy voamariketo fa nantsony na ny 2 na ny 3. Fa ny fiantsony Jesosy dia naraha ny fampianarana. Ndeha anaraka fa ny voalohany ampianarin' Jesosy ny hoe ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia tsy mora. Ny 2 ampianarin' Jesosy ny hoe ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia amelana ny fombafomba. Ary ny 3 ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia anaovana ambanin-javatra fianakaviana. Anaovana ambanin-javatra fianakaviana. Lalana tsy mora ny miaraka amin'ny Jesosy. Lalana tsy mora ny miaraka amin'ny Jesosy. Eto Jesosy amin'ilay olona voalohany raha ny teny amin'ny hafanampo ilay olona manao hoe anaraka anao naiza lianao. Hoy Jesosy taminy ny amboalo manandavaka, ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany.
azonao tsara ve ny tiany Jesosy lazaina zany hoe olona tsy manan-kialofana i Jesosy olona tsy manan-kialofana i Jesosy tsy hoe patory an-tsena fa tsy manana izay andriny lohany milaza zany fa olona miasa saina izy beriana fa manambary koa zany fa tena ambany ambany izy sahirana no sahirana tsy manan-kialofana izy sarotra ny miara-dalana amin'ny Jesosy sarotra ny miara-mandeha amin'ny Jesosy satria tsy mora ny lalany miantsolona anaraka azy i Jesosy saingy mampianatra hoe tsy zavatra mora ne izany tsy mora ny manaradia any Jesosy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy atao ampahataitairana ny fanarahandian'ny tompo tsy atao maikamaika ny fanarahandian'ny tompo asain'ny tompo mitsatoka tsara mba hieritreritra ty olona voalohany ty ny amin'ny fiainan'ny olona tiany arahana sy ny fahavitana mahana olona tsy omby 5,000 no inona ka hoe raha manaraka ny olo io dia voky foana tsy ny fisian'ny zava-mahagaga fanafahana zazalahy demoniaka anankiray no inona na ny tantaran'ny fiovantareta ao an-tendrombohitra efa tena zavatra zany fa misy koa ilay fiaretana izay ambaran'ny tompo ao amin'ity toko 7 ity tsy maintsy androso amin'izany i Jesosy anaraka venao ary izy ihany no miteny amin'ny toko 7:7 raha misy tanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana dia anaraka izany ry havana ny fampianarana voalohany tsy atao ampahataitairana anaraka anao anaiza aleanao ny fanarahan-diny tompo fa atao amperitreretana tsara mba havonina anao amin'ny mora sy ny sarotra amin'ny mafy sy ny mora amin'ny mafaly sy ny mampitomany asamo sarotra manahoana nefa ny diavin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny laika miadakadana manao ny sarotra fa efa nandihy sarotra ve ianareo fa izany ny lalana iarahana amin'ny tompo izany no iarahana mandeha amin'ny tompo ny miakatra ny midina ny mikitaontaona sy ny sisa tsy lalamora ny miaraka amin'ny tompo ary mampianatra an'izany antsika izy raha miantso hoe andeha anaraka tsy mora ny lalana dia very havana tsy ny filanao andavanandro no atao aloha fa lay olona rahanao sy miantso anao i Jesosy Kristy dia milaza hoe tsy manana ny indriny lohany miskina raha hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao fa tsy mora ny lalana ary tsy ny zavatra ilainao andavanandro no ampandihanao aloha fa i Jesosy miara mandeha amin'ny tompo amin'ny lalan-tsarotra ny faharoa lay olona faharoa dia ampianarin'ny tompo mba tsy anao ho zava-dehibe ny fombafomba ny firenena tatsinanana ary ao anatin'izany isika malagasy sy ny jiosy dia manao ho zava-dehibe zany atao hoe fahoriana ary tena fadiran'ovana ny hoe tsy mandevina ny havana maty zava-dehibe zany ary mananjo tsy hiasa ny mpiasa rehefa andevina ny olona akaiky azy arak'izay fandamina ny toeram-piasana arak'izay mety ho lalàna ny asa zava-dehibe zany fahoriana ny hoe maty tsy ny havanao ka tsy hafahandevina ianao satria tsy nahazo fahazon-dalana tsy hiasa tsy hafahandevina ianao satria taraiky any ampamitana iraka tsy hafahandevina ianao satria any ampitan-dranomasina ny fahoriana aty Madagasikara fahoriana nampifahoriana zany amintsika ary izay tena mahamalagasy
amin'ny olona sasany tsy manininy alevenao any fa aleo zay hiasa hitady voly tamin'ny fahatolo moa raha misy maty ao an-tanàna dia nijanona tsy miasa avokoa ny olona rehetra tsy mampaneno zava-manenona dia fampelezam-peo azy zany nitaolo zany nareo zokonjokony dia mahafantatra an'izany tsy mahazo mandefa radio tsy mahazo mitondra angady raha misy fahoriana ao an-tanàna mamitsaka tsara daholo tena maizy azy antsika zany fa eto ny soratra masina dia mamelo mafy ny te hanaraka an' Jesosy no hoe aoka ny maty andevina ny maty ao aminy raha hanaraka an' Jesosy sika hiara-mandeha amin'ny tompo andriamantsika atao any arianany ny fombafomba atao faharoana fahatelo ny fombafomba tsy arangaranga aty amin'ny fivavahana kristianina zany tsy misy ny hoe ny afindrafindrao tsy azo avela ho any zany rehefa manelingelina ny fiarahanao mandeha amin'ny Kristy fampianarana faharoa izay atolotry ny tompo dia ny hoe avelao any ariana ny fanapahan-kevitrao anaraty hiara-mandeha amin'ny tompo andriamanitrao ireo fomba samihafa aza vela hibahana ny lalanao miaraka amin'ny Kristy ireny. Ny fahatelo ilay olona fahatelo rehefa nandre ny teny tompo hoe andeha anaraka dia namaly hoe aoka aloha anao veloma ny any an-tranoko fa Jesosy nanao hoe tsy ilaina mierikerika rehefa mandeha dia mizotra rehefa andeha dia andeha rehefa tsy andeha mijanona any aza mierikerika fampianarana etin'ny tompo no hoe aza mety ho fatorany roam-pihavanana raha naradia ny tompo ny tontolo izay nisy ity tantara ity dia tontolo tena nampahery vaika ny fanenjena an' Jesosy sy ny mpiaradia aminy ary raha hoe anao velomany any an-trano dia tahaka ny tsy maintsy azo fanontaniana hoe fa ho aiza anaraka an'ilay olona anaraka olona hoana aza mandehandeha any tena tontolo tena nampitondra ny mafaitra ny mpiaradia amin'i Jesosy ny tontolo misy an'izao perikopa izao ny enjehany Jesosy na tena anao zava-mahagaga mampananany amin'i Jesosy no ny fiampianarany dia izany ry havana ny zavatra nitranga fa i Jesosy dia mampianatra hoe aza mifandrairay amin'ny fianakaviana fa matopatotra anao io amin'izao vanim-potoana mampamaivay ny fanarandian'i Jesosy izao mampianatra i Jesosy ataovy any ariananao ny fianakaviana anisan'ny anankiray izay anambakany antoko fivavahana kristiana hafantsika ry havana ny fanaovana ho zava-dehibe fivoriam-pianakaviana rehefa lahady mba tsy hianatra katekomena fa mivory ny fianakaviana avelao aloha ho an'ny fanompoana fa mivory ny fianakaviana nefa ianao amin'io anatin'ny fivoriana tendrena hivavaka tsy hivavaka akory ry havana malala rehetra amin'ny tompo handeha isika hiaraka amin'ny tompo andriamanitsika mampianatra ny tompo avelao any roa mpianakaviana tsy hoe manao tsinitsinina ny fihavanana fa raha izany no anakatsakana anao amin'ny fanompoana avelao laharana faharoa sy fahatelo koa ny amin'izany ny fanarahandi-ny tompo no aoka ho lasa loha mandrakariva eo amin'ny fiainantsika miantsolona anaraka azy ny tompo ary loha hevitra ny hoe miara mandeha amin'ny tompo andriamanitrao voalohany matoki aza zay filanao andavanandro eo amin'ny fiainanao no anakananao ny tenanao tsy ara-mandeha amin'i Jesosy Kristy tompo Jesosy la iarahantsika dia tsy manana izay andriny ny lohany ny faharoa hiara-mandeha amin'ny tompo andriamanitsika isika apetrao lahara-pahamehana ny fanarahandi-ny tompo ny fiaraha-mandeha amin'ny tompo andriamanitra ny fanompoana an'Andriamanitra
ireo telo izay voalaza ato amin'ity perikôpa ity ry havana dia tsy fantatra izay fanapahan-keviny hoe nanohy ny lalana anaraka amin'ny tompo va izy tamin'ny hafanampo rehefa vita ny fandevenana na koa rehefa vita ny veloman'ny fianakaviana fa ianao kosa amin'ity an'io ity vahoaka n'Andriamanitra laika mila manapa-kevitra ianao aza antona eo amin'izay ny hafarany ny tantaran'reto olona telo reto ny tantaranao fa tohizo manapa-hevitra anaradia ny tompo Andriamanitra hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra sarotra ny lalana avelao ny fombafomba ary ataovy aloha amin'ny zavatra rehetra ny tompo Andriamanitsika. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana malala andeha sika samy mivavaka mangina hifona ho famelana ny helontsika aorin'izay dia iombonana ny vavaka fifonana vavaka sika. Andriamanitra raha andinikeloka tokoa ianao dia tsy misy aminay reto manana ny marina ambary eo anatrehanao fa efa samy nanota avokoa izay rehetra ary tsy manaraka ny didinao nasehonao teo anatrehanay ny fiainana sy ny fahafatesana fa misafidy ny lala ny fahafatesana izahay tompo raha ny andrea ny teninao izay nambara taminay teo dia anaraka anao izay nefa tsy mahafoy ny filanay andavanandro fa ny kibonay no Andriamanitray ary tsy mahay mampandefitra ny momba ny tenanay izahay fa mizotra mandrakariva ho any amin'ny lalany tsy fahamarinana ambaranao izahay mba hampandefitra ny fombafomba maro samihafa kanefa tompo ny fanarahanay ianao dia ataonay atsirambina mihoatra noho ny fombafomban'olombelona izay izahay ihany no namorona azy ka dikainay mihitsy ny teninao ny amin'ny tokony anao Andriamanitra ho lahara-pahamena eo amin'ny androm-piainanay. Ampianarinao izahay tompo ny hijery sy ny isaina ny momba ny zavatra any ambony aloha ny momba anao Andriamanitra kanefa ny zavatra ny tany ny fianakaviana ny manodidina no ataonay ambony kokoa aza no ianao Andriamanitra dia mametraka tompo izahay miaika izahay fa tsy tanteraka manoloana izany teninao izany ko mamindrafo aminay mamelany alokay fa olona mivadika mandrakariva izay ary-piodina mandrakariva kanefa noho ny amin'i Jesosy Kristy izay mahato famonjenanay no asainay miaika izany sy mangataka famelan-keloka avy aminao fa amin'ny anaran'ny raha teo no anaovanay mivavakay. Amen. Sopamuzi piangi tukua api verano anarakala undimania manarini sua ry havana ho antsika izay miaiky mifantatsika teo anatrehan'ny tompo sy mibebaka marina tokoa
mitsangana ndray ny teny somafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo, tsy honona na angetaety izy ary tsy amely azy ny ainandro migaingaina na ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy ary any amin'ny loharano miboiboka no hitondrany azy. Ataoko lalàna ny tendrombohitra rehetra ary asandratra ny lalambeko. Voavela ny helokareo noho ny anara-masina, miderany tompo. Amen. Zavatra miorona izay, voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay, Jesainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika pabe maso ny finoantsika araka amin'ny fanengem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahy itsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanova-tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Satiti
riavana tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika amin'izay ametrahana araka ny fomba ny fiangonana eo anivy ny sodaparitany ireo komity fivondronana eto amin'ity fitandremana ity. Araka izany dia mifarimbona amin'izao asa fanompoana ao anatin'ny asa vavolombelona izao ny ray aman-dreny Rarisan Rivomaefa tononona amin'ny anarana sokoto hoe teraboly matotra mangataka azy mba androso ety amin'ny altara hiara asa amin'ny mpitandrina. Miarabazy amin'ny anaran'ny tomposika ary mirary sofeno azy sy ny ankonany ary indrindra ny herin'ny faherezana miandraikitra lehibe tanany eo anivon'ny Sampaty Sodaparitany sy ao amin'ny fitandremana misy azy. Izy moa dia tonian'ny Sampaty Sodaparitany Antananarivo Andrevana. Riavana malala telopolo taona lasa izay mihoatra kely no efa niorena ny sampana mpanazava azy ity teto amin'ity fitandremana isotry fitiavana ity. Isany efa taona araka ny fandamina no nivon'ny FJKM dia manavao ny tompona andraikitra isika. Koa mbola ho fanatsitrantena ny fisian'ny asa ny sampana mpanazava azy ity leto amin'ny fitandremana ary ho fampaherezana ireo tompona andraikitra amakivaky izao taom-piasana 420 izao dia fifaliana ho antsika ny mametraka amin'ny andraikiny araka ny fomba ny fiangonana tarian'ny Sodaparitany Sampaty ametraka amin'ny andraikiny ireo komity mpivondronana eto amin'ny fitandremana misy antsika dia anatanteraka ny fisotran'izany ny tompona andraikitra mpiara-miasa. Ao amin'ny tombona amintsika mandrakatevana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mba hampandroso tsara ny asa dia ato amin'ny fikambanana mpanazava azy telo Madagasikara na ny sampana mpanazava azy telo moa dia misy mpikambana efatra. Ao mpikambana beazina, mpikambana mpanabe, mpikambana mpitantana ary ny mpikambana mpanohana. Araka izany dia mba hampandroso tsara ny asa dia misy ny atao hoe mpikambana mpitantana dia ny komity mpivondronana. Misy Andriamanitra isika fa noho ny fitantanany dia efa tafajoro teto amin'ny fitandremana sy fitiavana izany sampana mpanazava azy telo izany. Rehefa avy nandray ny dindinika sy ny fanofanana rehetra momba izany ny fiangonana, ny ray aman-dreny ary ny komity mpivondronana izay efa nifidy ny biraoany. Ambarany koa fa efa natanteraka sy navoaloha ny adidy tandrify azo ireo koa izy ireo amin'izany. Ankehitriny ary dia mangataka ny biraosy komity izay voafidy izay voatonona anarana eto ankehitriny mba iroso ety anoloana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ny filoha Sitraka Mahefa Rakoto Arsoa Roussel, filoha mpanampy Ranjo Anson Tiana Herzo, mpitantsoratry ny fivoriana Rakoto be Lanto Lalaina, mpitantsoratry ny vola Razafy Njanahary Voahanginy, mpitahiry vola Rakoto Nirainy Fanilo, mpanolo-tsaina Rasoambolan'olo Voahangy sy Razoely Arivelo Hianitra. Ireto kosa ireo mpikambana ao amin'ny komity: Solotenan'ny ray aman-dreny sy ny mpanohana Andriamatoa sy Ramatoa isany, Randria Nalimanana Mamy Nirina, Rakoto Malala Andriambahiny Fetra, Andriantovo Hery Hanitra Kristina, Rahanitry Niala Holy Arivelo Ainasoa, Ralambosoa Toky, Farahanta Bakivolonina Andriamiadana, Razafy Indravola Lalao Claudia, Razafy Arihanta Nomenjanahary Bakoly, Randriamanana Nirina Fanomezansoa,
raha farany aina Solomampionina Harvelo Josia Ismaël na Takasina Miboela raha Harisoa Andriany Aina Lova raha Kotoarisoa Saholonirina Edia raha Manana Hery Vonjy Bodo Helitiana. Ireto kosa ny solotena mpiandraikitra ao amin'ny komiti-pivondronana: Sampana Mavo Mpanazava Sheften raha Fanomezan-Janahary Harena Yantsa. Sampana Maintso Mpanazava Sheften raha Melson Kanto Lalao Maharozo. Ny Sampana Mena Mpanazava Tsanta Volorona Andriany Aina. Sampana Mavo Tily Sheften raha Kotomanana Andria Mamonso Hainkotina. Sampana Maintso Tily Chef raha Kotsata Manoaray na Langaraka Mietry. Sampana Mena Tily raha Mbelo Hery Aina. Ary ny Sampana Mena Fify Chef raha Kotomalala Fenso David. Hoy ny teny soratra masina araka lito amin'ny boky Nesaia toko fa 7:7. Jehova efa niantso ahy hatrany amboga ary hoy izy tamiko: mpanomboka ianao ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitra ao. Hoy apôstôly Paoly: mankataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharimpo, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana amin'ny firaisana avy amin'ny fanahy masina amin'ny fehim-pihavanana. Fa ianao kosa ry lehilahy an'Andriamanitra, mizaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadi ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osasika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Izalahy ny teny masina ho anareo, koa mangataka anareo izahay hanambara ampahibe maso ny fanekenareo eto imason'Andriamanitra sy eto anatrehany vavolombelona dia ny fiangonana. Mangataka antsika fiangonana hitsangana, ianareo braso komity kosa iaraka hitodika aty amin'ny altara. Isa 2:3. Ary dia hanonona ny fanekena ianareo izao. Isa 2:3. Afaka mipetraka fiangonana, ianareo kosa hitodika any fiangonana. Noho izany fanekena nataonareo izany dia eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sady nanome ny fanaino antsika, izahay dia manolotra anareo birao sy komiti-pivondronana ao amin'ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana. Koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia mandray tanana anareo izahay izay alohavan'ny mpitandrina solotena sonadaparitany Antananarivo andrefana sy fiangonana manontolo ho amin'ny fanompona ny fidan'Andriamanitra sy ny fiangonana anareo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
ho antsika fiangonana ry havana dia henoy ny afatra avy amin'ny soratra masina araka ny Tesaloniana voalohany toko 10 amin'ny 12 hatramin'ny 13 amin'ny anaran'ny Tompo mangataka anareo izahay raha lamba ekenareo izay mikely aina sy mitondra anareo amin'ny anaran'ny Tompo ary mananatra anareo mba hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko 12:15 tandremo mba tsy solavinareo izay miteny fa raha izy ireo tsy afa-mandositra tamin'ny nandavana izay nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tety ambonin'ny tany mainka fa isika raha miodina amin'ilay avy any an-danitra araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko 13:17 manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambana ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoaina mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy mahasoa anareo izany fomba n'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny manendry olona hitondra sy hitarika ny fiangonana eny fa na dia ny Tompo azy dia nanendry ny apôstôly ho mpanao raharaha samihafa tsy ho mpitsara sy mpanome tsiny ireto tompon'andraikitra ireto isika fa ny anjarantsika dia nivavaka ho azy ireo mba ho mahatoky amin'ny antsoan'Andriamanitra azy izy ary koa manampy azy mba havitany ny andraikitra napetraka taminy tomponantoka amin'izy ireo koa ny fiangonana ka tsy mahazo mialangalana fa anaiky kosa ny ombona amin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra aoka hitsangana sika fiangonana hivavaka ry Andriamanitra rainay eo indreto ny olom-boafidinao sy ny fiangonanao no raisinay tanana tamin'ny anaranao sady natolotra izao asa masina ato amin'ny simpatia izao apetraka eo ambany fahasoavanao mandrakariva izy ireo ka tolory ny fanahin'ny fahendrena sy fahazotoana ary faherezana mba mirapiratany voninahitrao ny fanompony ato amin'izao sampana misy azy izao ampianaro izay fiangonana mba tsy hitazapotsiny azy ireo fa mba hanampy arak'izay fanomeza-pahasoavana tandrify anay tsirairay avy indrindra ho tsaronay mandrakariva ny vavaka ho azy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no hanonanay izany vavaka izany amen mipetraka ny fiangonana hoy ny Tompo Andriamanitra ny fiadana izay nitondra an Jesosy Kristy Tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty nitondra ny ranony fanekena mandrakizay izay nianto anteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay amen mahazo toerana ianareo komity mpivondronana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia iombona amin'ny vavaka fangatana sika ry havana Andriamanitra isaoranay ianao fa tena hoe volavolainao izahay araka izay itiavanao azy koa dia volavolainao izay amin'ny alalan'ny teninao tahaka ny tanomangy eo alohan'ny mpanefy tokoa izahay ka izay tiany amin'ny olavolana anay dia izany no tantananao Andriamanitra anay mba ho modely tsara anivon'ny fiarahamonina izahay dia misaotra tompo mampianatra anay mandrakariva mba hanaola ara-pahamehana anao raha hanaraka anao izahay fantatray tokoa Andriamanitra tamin'ity anio ity fa mila mampandefitra ny zavatra rehetra izay mandany teny anay mihitsy azy izay hoe mety hoe zavatra mbola hifikiranay sy sitraponay dia misaotra tompo fa vonona izahay ny ankatony ny teninao mba hahatonga anay afaka ny anaraka anao tokoa sy ara-mandeha aminao Andriamanitra ka handova ilay fiainana mandrakizay izay homaninao anay ankehitriny ary dia mametraka feno ampilatananao izahay ny asa fivelomany tsirairay avy ny asa fitadiavana dia ianao Andriamanitra mihitsy no ametrahanay izany fa raha manankina tokoa aminao ny asanay izahay dia ho lavirary izay kasainay ianao Andriamanitra ny hanamarina ny teninao aminay tsirairay avy
fa hoaninay tokoa ny asan'ny tananay ary ho ambinina tokoa izay ary asambatra anay izany mivavaka izay ho andreo izay tody sy fahasalamana na aiza na aiza toerana misy ireny ianao Andriamanitra no mahalala izay mety fanaintainana sy fahoriana miatra amin'izy ireny dia ianao mihitsy no ampitony izany ary anome hery sy fanasitranana ho azy ireny anoana ihany koa ireo mpanomponao rehetra ianao izay miraviravin-tanina ny amin'izao fiainana izao tsy mahita iantorana ary tsy manana olona fantatra ihany koa ho any amin'iza tokoa moa izy ireo Andriamanitra fa ianao irery ihany no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay dia velomo ny fanantenana anatin'izy ireny fa ianao Andriamanitra akaiky azy ireo mandrakariva ilay Andriamanitra tsy mahafona mandao azy ireo tokoa ianao mangataka aminao izahay Tompo ho andreo rehetra mila vonjy na ny amin'ny hôpitaly izany na ny amin'ny fonja izany na ny amin'ny toerana maro samihafa any izany ka fantatrao fa mila ny famonjenao hamarino amin'izy ireny Andriamanitra ny teninao fa tsy mandrakizay tokoa ho anatinoana azy ireny ary tsy very mandrakizay ny fanantenany manitra fa eo mandrakariva ianao mitondra fanantenana ho an'izay reraka-po mangataka aminao izay ho an'ny FJKM sy ny mpitandrina ary ny kristianina rehetra ao aminy tehirizo ny finoan'izy ireo Andriamanitra mba tsy hozongozona noho ny amin'ny toe-javatra maro samihafa ny firimirimin'ny fandrosoana sy ny fikelezan'ny satana sy ny firongony aina hamitehana ny fiangonanao sy ny finoan'ny kristianina ao aminy fa mba ho mafiorina tokoa ny finoanay satria no Andriamanitra mihitsy no vatolampy izay fototra hijorono izany dia mba ho tratranay ny tanjona fa amin'ny taona 2017 sy 2000 dia mbola firenena kristianina trany ny taninay dia tiana ihany koa Andriamanitra ny mametraka eo am-pelantananao izao firenena izao ianao no hijery izao Madagasikara izao araka ny habe ny fahasoavanao sy ny indrafonao mba tsy ho anarana fianarana fotsiny ihany ma firenena kristianina anay fa ianao Andriamanitra mihitsy no hampisandratra izany ary ampanjakao eto ny fandriam-pahalemana sy ilay fiadanana tena izy avy aminao Andriamanitra ay dia hijery nisan'ny tokantrano ianao ary hanome izay sahazany tsirairay ny asa fanompon'ny sampana fivondronana laika manerina ny Madagasikara ny vondrom-paritany laika eny amin'ny synodam-paritany na ny vondrona fototra laika ety amin'ny fitandremana dia samotainao ny ezaka ataon'ny tsirairay mba efanombe lavitra mihoatra noho ny sasany dia tononay manokana Andriamanitra ireo rehetra izay hiatrika ny fanadinina bakalorea amin'ny iny ampitso iny hamarino an'izy ireny tompo ny teninao fa hitsinjo azy ireny tokoa ny masinao ary hanolo-tsaina azy ireny ianao dia ianao no amerina ny fitadiana nandritra ny fotoana ny anarana raha hiatrika ny fanadinana izy ireo amin'iny ampitso iny samy mivavaka mangina izay ankehitriny dia noho ny vavaka sandotra ny tsirairay eo anatrehanao Andriamanitra matoko sy mino izay Andriamanitra fa ho marina aminay ny teninao fa nizaraka ao sy ny asan'ny tananao dia adidinao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy novanay mivavakay sy mbola iombonanay amin'ilay vavaka tsara nampianarin'ny mpiana fa izay manao hoe rainay ao sy ny an-danitra ho masinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meonay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen amin'ny fafito 7 ary 10 Aogositra 2020 sy 2000 sady zaikabe sy fionambe amin'ny fahamasinana atao anatin'ny fankalazana ny 570 taonantsika SFL io laika mitombo amin'ny fahamasinana ny loha hevitra araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 2:21b manao hoe mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo hitombo ara-pahamasinana isika no sady hitombo arak'asa sy arak'isa ary ara-pitantanana ihany koa omena antsika amin'ny fionambe io koa ny fampianarana rehetra mahakasika ny atanterahantsika izany manantena izahay fa tena ao anatin'ny hafanam-po daholo isika laika ka ho avy avokoa amin'izao fionambe sy zaikabe izao raha eto amin'ny sampana vondrona fototra laika isotro fitiavana dia tanteraka amin'ny fiara-miasa amin'ny SP sy ny SFL foibe ho antsika izay vonona ho mpikambana VFL dia isaiky ny alahady 7 ny fitaom-pivoriany ny sampana
eto mpamaranana ry havana dia misarika ny saintsika mba hanome lanja ny asan'Andriamanitra araka amin'ny voasoratra hoe sainy ny asan'Andriamanitra toroteny 7:13 ka aza-donoina ny rakitra ho asa iombonantsika ao amin'ny SFL foibe dia mametraka ny veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy mba hiaona soa any Tuléar SP 33. raisoa ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iranareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavolombelonao ao anaty fitsapana ka hijoroanao na fafanana rarana tsy aotranity fa ianao naniraka tsy aotra satri ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.